zanako dia ho adidiko sy andraikitra ihany. Ianao ilay nilaza Tompo fa ho avanao ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Tonga eto izay androany Tompo hanome voninahitra anao. Tonga eto izay androany idera ny anaranao. Mangataka izay Tompo le intervention divine araka ny teninao. Ny fiadiana rehetra izay kasaina amelezana anay tsy ambiny ary ny lela rehetra ifandatra aminay dia ho resena lahatra. Miantso izay hery ara-panahy anampy ny tsiraray avy, anampy an'izao fiangonana misy anay izao, anampy ny isam-batan'olona. Ianao mihitsy fanamasina anome anay fahasoavana, anome anay fandresena, anome anay fitahiana, anome anay fahombiazana amin'ny lafiny rehetra. Jesosy ô, jerevo ny isan'ny tokantrano, jerevo ny any amin'ny tokantrano tsiraray avy any, jerevo Tompo ô, nizaniza tsy tonga eto amin'ny toerana ity. Ianao ampandresy azy, ianao hiasa amin'ireo fianakavianay na ny lavitra anay eto akaiky. Ianao Jesosy Kristy anampy anay, ny ranao Jesosy andrakotra anay. Misaotra Tompo, mankasitraka anao zay, midera anao zay. Midina eto aminay taridalana, midina eto aminay taridalana, fadiso lalana, fadiso lalana, ka ory izay, ny sainay dia maizina, ny fonay ratsiko. Na dia maizina ny fonay ratsy. Midina ianao, midina ianao, ry mpanazavanay, ry mpanazava, anaisotra ny maizina ty anatinay. Sutrani mazina tianati, avia pananacho, mumbanay tokoa, mumbanay tokoa, ampatsiarovinao ny tena maso, atsiarovy ny tena maso. Misaotranao zay Tompo, ary aoka androany zay rehetra ao anaty fahotana Jesosy ho avelanao ny elony. Reo zay nanalavitra anao iverina aminao indray, reo zay kivikivo ho ampaherezinao, zay tafalatsaka atao anatin'ny fangatsiatsiahana ho afanainao, reo zay jamba ara-panahy ho ampahiratinao. Mankasitraka Tompo, ary ho rakofanay amin'ny ranao Jesosy ty fotoanandroany ty. Mankasitraka anao zay. Anatin'ny fonay, anatin'ny fonay, izany indrindra Tompo no angatanay. Indrindra Tompo no angatanay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Tahin'ny Tompo manokana isika rehetra. Dia tiako mba anatsikatsika an'ilay akaikinao anao sady agnopakopa tany ny teny hoe mahereza manokana. Alleluia. Amen. Tahin'ny Tompo any ianao. Ary arabaina manokana ihany koa ho an'izay sambany vao tonga eto androany, ny fanamasina ny anafihery, ampandresy, ampahita fity. Amen. Misaotra ny tompontsika ny mbola ahafahantsika mivory eto androany, ary ny fotoanandroany dia natokana ho anao zay manana olana ovan'ny Tompo ny olanao. Alleluia. Fotoana ny fandresena ho anao androany. Ary ny lesona zay hoentintsika dia hoe ireo fomba fialana ao amin'ny fahasairanana. Raha anao zany agnaty fahasairangana ho alana amin'izany ianao. Dia atoranao ny prinsipa rehetrarehetra, dia raha vonona ianao ny ankatoa, ho hitanao fa hijoro vavolombelona ianao. Alleluia. Amen. Ny zavatra anankiray mila fantatsika rehetra
zay manompo ny tompo, fa amin'ny fotoana ianao nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia nanaovan'Andriamanitra fanekena. Mitovy amin'ny olona anankiray nividy raha mahatomboka be zany Andriamanitra nividy anao. Raha ianao zao nanomboka nanolo-teny hoe za hivavaka, za nompo ny tompo, dia tamin'igny minitra, segondra, tiersa, tsy haiko inona, tamin'igny fotoana igny nanaovan'Andriamanitra fanekena ianao. Misy taratasy voasoratra zany eo an-danitra ao. Nividiany Jesosy tamin'ny rany ianao. Amen. Tsy raha tsotsotra tsony zany novidianana anao, fa rany Jesosy. Nisy aina nafoy tao ambadika atao. Dia igny zavatra igny tena manandanja igny amin'ny zavatra rehetra. Na ny aretina zany vao mijery vao mahita an'ilay fanekena tonga dia miala. Ny fahafatesana mijery vao mahita an'ilay fanekena tonga dia miataka lavidavitra. Ny karazana olana sy ny ataka satanika vao manakaikaiky anao ka mahita an'ilay fanekena, tonga dia ozy hoe miala ato fa tsy mety amintsika ato. Io zany ny zavatra anankiray mila tazomintsika foana, io fanekena tamin'Andriamanitra. Tainy Jesosy ianao. Zany hoe lasa manana rasiny Jesosy ianao. Zany hoe rasy tsara, karazana, qualité. Ohatra zany ianao ohatra hoe rasy be tsy misaraka. Fa ny olona manana ny tompo dia manana rasy Jesosy Kristy. Lazao hoe amen. Alleluia. Ka ianao zany mila tonga saina. Ianao mila resy lahatra fa manana an'izay karazana rasy zay ianao io. Rasy chrétien. Amen. Zany hoe tsy fifandraisana ihany zany no ananantsika amin'Andriamanitra, fa fanekena. Zay ny zavatra anananao amin'Andriamanitra. Tsika zany tsy hoe mivavaka amin'Andriamanitra fotsiny. Tsika zany tsy hoe mifandray amin'Andriamanitra fotsiny, fa manana koa tsika karazana alliance, fanekena. Anao karaha ataon'olo vita mariazy regny, misy peratra amin'ny tagnany igny. Ianao io zany zao manana peratra ara-panahy fa tsy hitanao fotsiny. Dia mba tongava sainany amin'izany ianao mba ahafahan'ilay izy ho lasa zava-misy eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Amen. Ao amin'ny Exodosy 4:9-9, dia mampianatra antsika ny Baiboly, Exodosy 6:8. Amin'ny anaran'i Jesosy, Exodosy 4:9-9. Ozy eto hoe, ary izaho ampiditra anareo any amin'ny tany zay nananganako tanana homena ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia homeko lova anareo izany, izaho no Jehova. Amen na? Ary izaho izy ampiditra anareo any amin'ny tany zay nananganako tanana homena ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia homeko lova anareo izany, izaho no Jehova. Nananganako tanana. Raha zavaigna hoe nianianako, nanaovako fanekena. Tala amin'ny olona anankiray anontaniana hoe manaiky marina ve anao fa zao, dia eny tompoko manaiky aho. Dia eto zany Andriamanitra mamerina mampafantatra hoe izaho izy ampiditra anareo any amin'ny tany zay nananganako tanana homena ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia homeko lova anareo izany, izaho no Jehova. Alleluia. Ka ny olona mifanaiky zany revana, ny fotoana misy olona anankiroa mifanaiky, dia tsy maintsy misy fianiananao. Ohatra zao nareo manao karazana fifanekem-barotra, hoe izaho manana anarana karan'izao, manana kara-panondro laharana natao tary dia manaiky marina. Fa nivarotra zavatra sahala amin'izao tamin'ny ranona ary nandraisako vola, nanaovako an'izao, nanaovako an'ity. Fifanekena. Amen. Ka Andriamanitra dia mahatoky ny amin'izay zavatra efa nekeny, ary tsy mivadika ny amin'ny zavatra zay efa nekeny. Amen. Andriamanitra mahatoky amin'izay zavatra efa nekeny, ary tsy mivadika ny amin'izay zavatra efa nekeny. Fa ianao nanaova ny fanekena mba manahoana? Ianao zay nekeny anaova ny zavatra, mba aiza ho aiza ianao ny amin'izay mba nekenao manoloana n'Andriamanitra. Alleluia. Mba efa nataonao ve zay zavatra mba nasain'ny tompo mba hataonao? Io foagna ngery lasaina bavy ny olana. Jerevitsika tsara fa ny fomba nidirana problème voalohany teto ambony tany tsy misy afa tsy fahotana.
tadio anefa fa ny fahotana tsy voatery hoe nangalatra na naninona fa amin'ny fotoana ianao tsy nankato zay nilazain'ny tompo taminao dia nanota teo anatren'Andriamanitra ianao zay. Ohatra zany ny olona anankiray mivadika ny amin'ny fifanekena arabarotra zay nataony. Ohatra nisy zavatra namidinao tamin'olona dia fa nanaovanao taratasy dia aveo ianao nivadika dia ho faly aminao ve le olona? Mazava ho azy tsy ho faly satria nivadika tamin'ny fanekena. Ka raha ianao zany zay faneken'Andriamanitra hoe ianao izy ilay zanako, ianao ilay asan'ny tanako, adidiko sy andraikitra ianao, fa misy anjaranao koa ambadika ao. Inona ilay adidy sy andraikitra anao? Mankatoa zay mba lazainy aminao. Dia raha vao ireny tsy narahanao matetika miteraka problème amin'ny fiainanao izy ireny. Tsy vitsy ny olona sahirana noho ny tsy fankatoavany ny tenin'Andriamanitra. Dia ndanange adiadio presque regny olona hoe misy problème, misy karazana fahotanao zay ataony mangingina. Nampatsiaviko atsika teto omaly fa jerevy tsara ho fa ny fahotana dia mitovy amina cancer izy io. Tsy mitranga vetivety ny vokany. Ny cancer fantatra fa cancer raha toka efa 7 taona nipetraka tao anatin'olombelona anankiray, tao anatina vatana. Fa tsy misy manifeste mihitsy io raha tsy tapitra zay fempotoana mahafito taona azy zay. Ka ny fahotana ataon'ny olona androany mety tsy mbola hojinjay ny androany. Fa mikikitsy moramora, izy efa afakasa izy vao tonga azy, lesa bavaka bater fa afakasa, raha tsy fagnahy patron-nay. Nefa ny fahotana nataony tsy bebahany. Dia igny olo igny aveo ndana me voasa indray, alefaso andafy mihitsy mohitanao ananjy. Mode Madagasikara igny. Ao ndray sasany misarabady mihitsy. Dia tsy mba tonga saina mihitsy hoe nisy fahotana ane nataoko tary e. Fa mangataka délivrance, tapahana ozogna, vao tapaka ozogna igny efa misy solitry koa. Na mba amiagna vady vazaha ivake misy haraka fo. Pasteur, misy ozogna tokantragno mety za, misy ozogna fitiavana, tsy ozogna fitiavana fa anao mikotrola loatra. Ary tsy mety tonga saina mihitsy ny ankamaroan'ny olona hoe mahatonga an'ireto zavatra hafahafa aminahy reto ane ka vokatry ny fahotako ihany. Fa igny zavatra igny fananina tampena. Vitsy kely ny olona te hiaiky fahotana zany, magnafana fahotana ny tegna betsaka, magnafa. Raha vao izy mody misy problème tonga dia mody magnatao robe lava be. Amin'izay pasteur zany tonga dia tonga saina, niova fo mekaiky. Raha vao izy misy problème tonga dia na mba tsy asaigna magnatao sarindoha resivo sarindoha mihitsy. Ka talananjy fo. Amin'izay ozy vao mijery ana mpiara-bavaka hoe anahoany sœur. Jerevy tsara fa agnisan'ny zavatra tenenin'ny Baiboly anefa zany hoe izay manafina ny fahotana ony tsy ho ambinina. Tsy zany nagnozona fa voalazan'ny Baiboly zany. Tsy misy fanambinana zany agnatin'ny fagnafenana ny fahotana. Ny ankamaroantsika nefa tia hanafikafina an'izy fo. Mody mivavaka mody masina mody metimety tadidio riavana fa na mety agnatrehan'olona ianao fa tsy mety agnatrehan'Andriamanitra, tsy misy vara. Dia gaga amin'izay tsika fa tsy mety milamina ny fiainantsika. Satria le fahotanao tsy tianao avoy. Anefa tadidio fa ny problème rehetra dia vokatry ny fahotana daholo. Nampisy problème ny Adama satria nanota izy. Nampisy problème ny Kaina satria nanota izy. Nampisy problème ny Lucifera satria nanota izy. Na dia nanana toerana, nanana na izy azy. Dia aizany hiafenantsika jerevy tsara fa ny mpanota rehetra dia tia magnome tsiny olona. Olona fogna metsika tsiny. Tonga metsika agnarana mitsy, izy ka ola va feny rivo. Ohatra evy tafeny rivo tagny le izy. Izy ka ola va maro lambo. Izy ka ola va maro antsetry. Izy ka ola va mananara. Vao tongotongo daholo tanàgnan'olo jiaby. Fa anao tsy mety tonga saina mihitsy hoe ao aminao ao ane misy problème. Mody lasa tsika magnome tsiny patron tsika, patron-nay ratsy fagnahy. Directeur-nay ratsy totry. Le olona ny asako tena magnavakavaka ozy tsika. Fa tsy mba te hiaiky ny fahotantsika isika. Zany riavana problème. Zany ny agnisan'ny olona. Raha misy problème aminao, aza malaky magnome tsiny olo. Aza malaky magnome tsiny toeram-piasana. Fa ndana mba jerevy fa possible nisy fahotana ataonao.
misy fahotana tao nataonao. Atsika ny rasana vavy tadidio fa ny fiaragna amin'Andriamanitra nge tsy zavatra vetivety fa mandrakizay. Donc mila zavatra mahatomboko, mila fatokina lalina, mila fahavononana ary mila fanetredena. Reo ny zavatra takina amin'ny fiaragna amin'ny tompo daholo. Ka averiko apetraka androany ny fanontaniana, mba efa nataonao ve ny zavatra nasain'ny tompo nataonao? Betsaka riavagna ny kristianina mbola megnatra anao ny asan'Andriamanitra. Megnatra. Resy lahatra izy fa misy asan'Andriamanitra tokony ataony. Resy lahatra izy fa tokony hivavaka amin'izay fa megnatra. Megnatra izy anao ny asan'Andriamanitra. Matahotra izy. Fa za dia mampahery anao sady mampirisika anao raha tianao hita amin'ny fiainanao ny fiasan'le fanekena nataon'Andriamanitra taminao, ndana mba mankatoa, ndana mahatoky eo anatrehany. Zany rehefa mba fantanao hoe rinona ny anjara tokony ataonao ndana ataovy. Le anjarantsika ny riavagna tsy sarotra e. Fa ny antsika na dia tsy sarotra ary le anjara tokony ataontsika, tsy vitatsika manoloana ny tompo. Ny sasany zany ary nandeha hivavaka andro lahady efa problème raiky aminazy. Nefa managna 7 jours be zao no manomboka latsinainy talata alarobia lakamisy zoma sabotsy. Lahady io mbola mahita excuse fo. Zany moko misy saosy anazy tokony alaiko adepo akagny. Nefa fa nezagna mihitsy zao fidirana amin'ny fivavahana natao manomboka amin'ny 9, amin'ny 7, amin'ny 8, amin'ny 9, amin'ny 10, amin'ny 1, amin'ny 2, dia tsy mba misy adiny ray amin'ireo mba foinao. Mbola vitany koa, za somary komkombre hely. Aleo ngamba magnaraka. Mahita excuse. Adinonao fa mahatonga anao ohatran'io ane ka Andriamanitra ny ao ambadika. Izy manandratra anao ndraiky avonavonanao. Izy manandratra anao ndraiky ataonao tsisy dikany. Bero, freneny le zavatra. Rehefa anao ny sasany zany lasa feno problème. Raha tsy tokony agnadary jiaby magnadary daholo. Raha tsy tokony andanigna vola satria manafina ny fahotana. Ary tsy mety resy lahatra mihitsy mba anao zay mba nasain'ny tompo atao. Ny zavatra asain'ny tompo ataonao tsy sarotra zany fa anao mihitsy ny be mokondoha. Ny zavatra asain'i Jesosy ataonao tsy hoe zavatra sarotra be dia miatra manaina fa anao mihitsy ny mafy loha. Rehefa hidonga ny raha am'izay anao vao manomboka tonga mety za le tsy nagnano mpafolon-karena igny. Mety za le tsy nagnano fanaty pisaorana igny. Efa nombo mafy vao manomboka tonga zay. Fa nombo mafy. Fa magnino antsika managna toe-tsaina salamizany? Ary dana jereva fa ny zavatra angalaran'ny devoly aminao nge indray be lavitra no zay tokony ataonao amin'Andriamanitra. Anao tsy tonga saina. Rehefa izy angalaran'ny devoly foinao. Fa le izy aterigna amin'Andriamanitra mihitsy mamparary ny fonao ary be calcul be anao hoe jirama, écolage, oya. Be calcul, dia ahoana zany ao fantragno, dia ahoana zany karamana piasa, dia ahoana anao eny efa ny pitaly devoly ndray mandeha vaky ballon. Tsisy resaka. Regninao ve zany mivolagna aminao zany? No karaha mizafa. Tainy Jesosy anenao. Andriamanitra miteny aminao zany. Aza fantatra miova fa manomana. Ny zavatra tegna mahatery an'Andriamanitra riavagna voalohany indrindra dia ny famonjena fanahy. Fanahin-jovy mba efa voavonjy tamin'ny alalanao. Ndana jerevo fa ny tanjon'ny fiangonana matetika dia ny hamonjy fanahy foana. Hitanao zao tsika zao antony agnamboarantsika ny tranon'Andriamanitra io. Andeha hamonjena fanahy io fa tsisy olo andeha hipetraka agnatin'io aby. Jerevo zao fiangonantsika ty na malalaka be karakory tsisy olo mipetraka ato. Fa nandehanany olo eto mandray tenin'Andriamanitra, manao délivrance, mianatra soratra masina. Ka ny zavatra mahatery an'Andriamanitra dia famonjena fanahy. Mba mahatery anao ve ny zavatra mahatery anazy ary? Fanahin'izy mba efa voavonjy tamin'ny alalanao. Izy no efa novonjena tamin'ny alalan'ny volanao. Izy no efa niova fo tamin'ny alalan'ny fisinao. Ny zavatra mahatery an'Andriamanitra dia ny hamonjy fanahy. Anao tsara fa mahatonga anaty anao an'izany hoe mega église zany tsy ho anahy. Raha nanao an'ity tragno ity tsika tsy ho anahy fa ho antsika rehetra. Mba lay fisaran-tsaigna zany raha tsisy an'ity fiangonana ty taiza ianao.
Ary ho avy koa ny fotoana, mbola maro be zay ny olona agny ambadika agny ndozy Andriamanitra magnanova andray nareo samby fiara vaovao. Mba hamonjena fana. Tadidio zany amin'ny fiainanao io zany, na miasa be sahala amin'ny ahoana ianao, na tsara tarehy be karakory ianao, na matanjaka be karakory, na manam-bola be karakory, ny zavatra mahatery an'Andriamanitra dia ny famonjena fanan'olona. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Kandora lasana bavy mba samby hiezaka hitory filazantsara. Misy amintsika neriavagna tsy misokatra aby vavantsika. Mba hitaona olona hivavaka. Ary tegna dangereux. Tovavy tokony ho taominao ndeha hivavaka ny zingenao ndraiky. Tovolahy tokony taominao ndeha hivavaka lasa sipanao ndraiky. Pero tisanao amin'izay mboko hivolagna Jesosy fa je t'aime fo. Zany ireny olana. Mpiara-miasa aminazy tokony mba evangelizeny, hitomagna ndeha hivavaka ny kotiny ndraiky. Za karaha misy raha volagnina. Olona dia hitory an'i Jesosy ndao hiaraka aminay hivavaka. Tain'ny tompony. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao. Ary betsaka ny sasany agnanovana an'io Facebook io andeha zestiavany fa tsy ampiasainao ny tompony. Ianao zao hatramin'izay nagnanovanao Facebook, ino mba vokatra azo tam'ilay izy? Ino? Za manomboka nanana ami comorien, algérien. Ino antony nagnanovanao izy? Ny sasany anaovan'ny Facebook andeha zestiavany amina sary ananjy. Sary ananjy misorirarira, sary ananjy magnatriky, sary ananjy tsy haiko magnino, regny no hitako. Sasany zany fey ndraiky alaigny sary vao izy vatany tsy hita fa fey foa. Facebook koa. Tain'Andriamanitra ianao. Na ao matetiky misy raha magnanjany. Fantajare zao fi pasteur David io compte io. No dia coucou dia sarina kera marobe ndraiky alefaka. Dia valiako mako hoe miara aba tompoko koa faly amandrainao pasteur David. Pigna! Tsisy tony. Zare zegny mety mandigny je t'aime koa. Tonga dia faly mandrainao zao pasteur David, inona ny azo atao anao? Tsy mamaly koa rô, eriny akeo. Eriny akeo ane. Dia nefa anao marao dia agnano demande d'amis amin'olo, olo tsy fantanao. Melony agnanovanao demande d'amis amin'olo mety mba fanisavisavanao, mirany, jerijerevanao izy, olo karakory. Fa tsy tokony andefasana kera. Ya. Tandremo sao dia zavatra ataonao io, afany ao ambadiky. Rehefa mamanao zavatra lasana bavy, ndana ataovy mba ho voninahitr'Andriamanitra. Satria antsika nefa mivavaka. Tsy mitovy amin'olo jiabeky. Mivavaka anao zao. Or nefa raha jerevagna ny pazinao sy ny pazina makorely igny, mbola n'le makorely igny mbola miady ato zay neninao. Ny sasany zany vody ananjy atory ndraiky agny dia fahasoavan'i Jehovah natoy zao ah. Igny. Zany agnatiny ako. Io natoy zao ananjy ako. Dia lasa saigna antegna hoe zany ve mba azo ilazagna ananjy? Ia. Sasany zany atao hoe tsara ny tompo dia magnekitry lay tsara ny tompo. Tsara ny tompo honigny. Aboliky ndraiky ilela dia tsara zegny hono ny tompo. Ino raha tianao tongava? Magnino tsy mitsangana amoron-dranomasina ireo mbola malaky mahita. Tsisy intermédiaire. Raha ambidy reo mbola vonivony agnaty soratra ndraiky. Tsy abolaigna arô amoron-dranomasina arô. Tain'ny tompo anenao. Tain'i Jesosy ianao. Nataonao ve nasain'ny tompo nataonao? Za dia tegna samba magnano fanamby amin'izay rehetra manana problème androany. Ndana mba mitona olona ho amin'i Jesosy fa ho hitanao ny fiasan'ilay faneken'Andriamanitra. Ndana mba mitona olona. Ohatra hoe meilleur aminao satria atsika reny indray tantaran'olo problème. Fa atsika hitantaran'olo problème ararotsika ndraiky izy amin'ilay problème. Au lieu dia hitory tsika filazantsara. Ya, mandeha amina aty ianao.
olo fa problème ka nde minanjo dekeny anao mba midodo kep tsy magnino dodo ngany tadiavina le olo efa mi problème iny tsy agnasanao ananjy mandeha ambolo madinika to mba izy mitrantagnana kofa tsy efanao moka le fa saoty fa ny atsika fa au lieu de hitory filazantsara atsika mivadiky manota ndraiky nefa mpivavaka de rehevanao le olo tsy mandeha intsony izy ary na de amin'ny fotoana fantarany fa mpivavaka anao tsy mpivavaka nahitany anao izy fa vintandraha ozy nagnivy araky moa izy igny tanao amizay tsy vitany anao fogna nefa baraka fa le Andriamanitra anao afa baraka le fiangonana ivavahanao afa baraka de ho gaga venao raha tsy mitombo mihitsy ny fiangonana zany ane raha lasana bavy agnisan'ny facteur tsy mampitombo isa olo mivavaka agnatina fiangonana anankiray ny toetrany le mpivavaka ko ka aoka mba tsy hainao mihitsy no anakana ny fitombon'ny fiangonatsika hoe no ny fahitan'olo toetranao de tsy te hivavaka izy levolevy saran-tsaigna ane zany anao mety tsy fantany anao androany fa afaka hay moi mety hena bon regny moa zany le ZF zona firaisana tonga de tsy te hivavaka atsony izy nony aminao de mba levolevy saran-tsaigna hoe ilamina am'zany ve ny fiainanao tainy Jesosy daholo atsika jiaby amen amen ndana mitona fanan'olo ny zavatra tegna lehibe ao anatin'ny fanekena riavagna de ny fidélité soyez fidèle raha tianao anandanja ny fanekena zay ifanaovanao amin'olo anankiray mitaky fidélité tainy Jesosy ianao amen ny zavatra tegna lehibe ao anatin'ny fanekena de ny fidélité tsy ny fidélité n'Andriamanitra fa ny fidélité nao ninao zany tegna manandanja hoe tegna fidèle ve anao Andriamanitra tsy mila zavaigny tsony fa efa fidèle izy hatram'izay ka ho mandrakizay alleluia amen hitanao zao ohatra hoe sahala amin'ny mpivady zao ny tegna lehibe ohatra zao ny mpivady ny tegna zava-dehibe de ny fatokina ny fatokinao fa tsy ny fatokiny vadinao anao en personne aza malaky magnometsiny olona fa neninao aloha jerevo anao ve mahatoky ny ankamaroana mpivady maika be agnometsiny le anankiray fa izy tsy mahatoky somary nyresako kely zany omaly de regny zavatra regny hoany mahatonga ny antsona hoe korontan-tsaina problème agnaty tokantragno any tsy zavatra maventy fa zavatra fronigny eo fotsiny anao mipetraka eo igny tonga de tafidritry aloha iankany ndraiky ankanivako iny any kanivako anao niany ozonao de anao ny volagna igny tonga de lasa ay regny raha volagninao ay regny igny ave fa miredaka niny sasany na io akanjo atao io ary mampiady akanjo igny ataonao vao non satria virne zanany lahy matoa anao non tsy mety satria izy zany maman anao bebe ary tsy zakana viavy re matetiky engany viaviny ziona mba tsy magnano zay mahita vola bebe mivadiny ohatra izy nambavina menao 5 millions ka nahita 250 000 agnaty posy iny reo fiavena ankany vakeo andriky anao manambola fa voninao tonga de tsy mivola anao zegny avoninao zegny vola jiaby ao nefa efa namenao 5 millions izy natratrarany 250 000 tagnaty posy anao zegny manambola zegny anao fa tsy amenao anao de ohatrany hoe tsy mba magneva ataovagna vola bebe zegny agnaty posina lilahy aby sasany de alaigny ndraiky koa igny va 50 000 teo fogna ndesinao alainy koa efatraly le tiatiana viavy zany le mitaregny sa mila 10,000 mba me 10,000 seka mba sahira amenao 10,000 agny ka efa lany aho aozy vako efa lany eo ohatrany hoe zany ilehilahy iny mivoaka agny sarivongan-draha mandehandeha fogna fa miankina aminanjy daholo raha jiaby igny le tiany ary ny ankamaroana vehivavy am'izao
presque autoritaire dao. Izy tombony hery, tompony fahefana. Aminanjy ny lakile. Faly mihitsy zare maregny lalàna hoe mba mevro arivo kely aminao ndraiky. Mamila 150 000 ndraiky. Nefa izy koa fa mila raha aleny fogna fa izy fa vitany nanjy. Fa i lehilahy io mihitsy zany mahabotonazy. Ny ilany an'le lehilahy mampiditry. Mampidiro. Fa io vao misy raha ilagna vola mandongalitry ny sisa tsy atao. Tiany mihitsy mahita an'le mba saiko mila vola 10 alina zay. 10 alina? 10 alina atao ino? Tsy izy aby amin'iny hitady vola io. Vao tonga fin du mois ozy, aiza ozy volana. Volanandro. Vao tonga fotoagna fandraisana laiza volana. Ananjy zegny ny vola. Dia igny bokin'olo iramose. Iregny zavatra regny raha lasana bavy tadidio miteraka fahotana agnatina tokantrano. Miteraka fahotana. Na ho tianao na ho alanao avy fotoagna avonony viavy aminao i volany. Tsy jiaby hitanao. Digny amin'izay boka anao vigny satria sendra mahita pakipakeny anao hita aloha io. Satria anao raha ratsy totrika. Ino vola be? Anao ke lanilaninao agny daholo i jiaby. Matozy mafantsy magnatitra aminao ke mahazony raha. Olo tsisy jery laniny tagny mbony karamany, tsisy niditra. Matona re mbola misy volam-bazary, misy mahazony raha. Entre parenthèses, tenina kekinao entre parenthèses hoe zay. Amen. Alléluia. Betsaka ohatran'izany. Ary nendray koa agnatina tokantrano tady tsy mahay miéquilibré ny lehilahy sy ny vehivavy. Indrindra ohatra hoe du côté na avambady. Ny havan'ny vadinao tsy tianao fa neninao fo. Raha vao zany zavatra ho izy, tsy maintsy ho isy guerre ao ndray andro. Tokantragnonareo koa. Tsy magnozogno zao. Mampafantatra sahady. Tsy maintsy ho isy guerre ao. Ho elany ela tsy ho digniny moky volagna izy. Ohatra zao hoe ajainy be ny havan'ny vadinao, fa ny havan'ny vadiny ataonao tsinitsiny. Mangigny fo izy malo. Fa io karaha ataona dabampako. Koa fa feno io, tsy maintsy ariagna foagna mety aminy. Zany mahatonga ny olona tsy ahoana ke raikitra ady. Tsy dia avy amin'igny zavatra nampiadiny loatra fa maro loatra le niango. Izy ve zany? Izany rehetrarehetra resahako zany miteraka fasahirana agnatin'ny tokantrano. Raha tsisy dikany indray dité mampiadiky vady, dité namena avambady. Rano mafana nataovana siramamy. Question vola 25 000 nameny raiky mamany, nameny raiky ny papany. Miteraka problème maventy. Question vola 50 000 namiagna ny rafozany. Miteraka problème. Regny nefa neny facteur bloquant mitondra fasahiranana. Satria ny toe-po maloto tsy hitondra fitahinana ho vinona. Hitahinao Andriamanitra. Alléluia. Amen. Ka ny anambadiagna raha lasana bavy tsy hoe miandro mba ho tiavana. Fa ny anambadiagna dia mba hitia ny vady. Tadidio zany. Matonao zay hiditra agnaty fanambadiagna vonona hitia. Fa tsy vonona ho tiavy. Tandreny tsara ve tsy kerekeretra? Ny anambadiagna tsy hoe miandro mba ho tiavana fa ny ho tia. Ndana zany miezaka ataovy le anjaranao. Ka miaina ao anatin'ny fanekena ianao io. Ka ao anatin'ny fanekena ny mahamaika tsy ny mangata-javatra fa ny fanaovanao ny tokony atao. Ka anao raha te hiaina agnatin'ny faneken'Andriamanitra, aza maika angata-javatra amin'Andriamanitra. Fa ndana ataovy zay tokony ataonao eo aneken'Andriamanitra. Fa azonao zany. Alléluia. Amen. Raha vitanao ny anjaranao dia ndana mahatoky fa Andriamanitra efa nianina aminao eo.
Fa atsika moa na dia mbola tsy vitatsika ary ny anjaratsika, efa te hitaky ilay avy amin'Andriamanitra atsika. Mba imagineo anao tsy magnaja ny vadinao nefa vola ny angahoana. Izy nefa tsy hajainao. Mety hilamina ve ny atmosfera ao anatin'izany? Dia ohatran'izany indrindray ataontsika manoloana an'Andriamanitra. Maika atsika hangata-javatra amin'Andriamanitra, fa tsy mahatoky ny amin'izay zavatra ampanaovan'Andriamanitra atsika. Engany mba ho hisy fahatongavan-tsaina avy amin'ny Tompo aminao androany. Alleluia. Ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao dia efa nianin'Andriamanitra. Ny fanta mihitsy izy hoe izy koa mbola zafo moa izy tsy maintsy hitahy ianao. Fanekena le izy. Ka io fanekena io tsy hoe manome anao asa hivelomana ihany, fa io fanekena io koa manome anao création de richesse. Io fanekena io koa manome anao source de bénédiction. Ery mahavory arena. Amen. Alléluia. Jerevy ny Deutéronomia 8:18. Ozy fahatsiarovo ozy Jehovah'Andriamanitra ao, zay manome anao ery mahavory arena, mba haoriny ny fanekeny izay nianianany. Amen. Alléluia. Ao amin'ny Genesis 22:18 izy nilaza tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Satria ozy izy nanaiky ny teniko ianao. Anao zany le fanekena zany tegna zava-dehibe amin'Andriamanitra. Nanaiky ny teniko izy ianao. Alléluia. Amen. Amen. Tahiny manokana ianao hoe ao amin'ny Deutéronomia 7:12 ao raha vakinao dia tena apetrany tsara ny zava-miafina ao anatin'ilay fanekena. Zany hoe misy zavatra goavana ao Deutéronomia 7:12. Azonao vakina hatrany amin'ny 5:12, 12-15. Alléluia. Ka ny fahatakaranao ny atao hoe fanekena nataon'Andriamanitra taminao dia ampy andrava ny herin'ny maizina rehetra amin'ny fiainanao. Hoe zany isy zavatra faneken'Andriamanitra tamiko, ka ninona herin'ny maizina rava ho azy. Ohatranao zao matakatra le fanekena amin'ny resaka fanompoana hoe fa manompoana Jehovah'Andriamanitra ao, dia hitahy ny aninao sy ny ranonao izy hoe sorony aminao ny aretina. Tsy mila mivavaka zavatra marobe aby ianao, fa igny verset igny fotsiny averinao. Tompo ianao le nilaza, fa raha manompo anao zay dia hitahy ny aninay sy ny ranonay ianao ary hoe soronao ny aretina. Tsy mila délivrance na aretina aby ianao. Raha fantatrao ny fisiny io fanekena io dia efa afaka andrava ny asan'ny maizina rehetra amin'ny fiainanao. Alléluia. Amen. Ty fiangonana ivavahantsika ty dia efa tafiditra anatin'ny faneken'Andriamanitra mba handroso. Tamin'izany fotoan'izany efa mantonga ny maro taloha tagny dia efa zany ny teny nomeny Tompo ana amin'ny vatana. Anareo zany dia lavitra ary goavana. Ary tsy vitan'izany ireo karazana tsodrano izay azo tamina ray aman-dreny ara-panahy. Nisy faneken'Andriamanitra zany ato fa misy fandrosom-piainana ato. Fiainana ara-panahy, fiainana ara-batana, ara-nofo. Nao raha miditra ato tsy maintsy miova ny fiainanao. Satria zany ny zavatra miasa ato amin'izao iraka misy atsika zao. Alléluia. Efa maro ny ilan'Andriamanitra goavana zay efa mahavory olona maro, sady arahana famantarana sy fahagagana nefa nametra tanina tamintsika sady nitsodrano an'ity toerana ivavahantsika ty noho ny rano Jesosy. Amen. Ka ny mahatonga ny problème manolana anankiray tsy mivaha dia satria tsy mahatoky izy ny amin'ny zavatra ny fanekeny tamin'Andriamanitra. Tsy mahatoky izy ny amin'ny zavatra ny fanekeny tamin'Andriamanitra. Betsaka amin'olona riavana raha mbola ao anatina fahasahiranana, tsisy raha tsy koragna ny vavany. Hoe za andro raiky mba manambady Jesosy amin'ny alitara masina aketo, eto agnatrahanao, vavolombelo, anjely masina an-tany. Tsisy raha tsy koragniny. Ary nendray izy magnatogna ny tegna mihitsy. Za io dada sika mba tany. Izy moa zegny ka magnano mpafolon-kariny zegny, dia ahoana zegny mpafolon-kariny. Iep tsy ataona anao fogna kilefany eky mpafolon-kariny, mpafolon-kariny. Asy verin-draha marary ny mpafolon-kariny zegny nentegna. Zany fô raha ataony regninao sanandro. Aza zegny misy raha mitaniagna. Izy zegny mpafolon-kariny zegny, mpafolon-kariny, mpafolon-kariny. Asy verin-draha mivelogna amin'izany nentegna. Ivelogna mpafolon-kariny. Anao na hagnano zegny na tsy hagnano zegny, anao fogna hita vokatra amin'izay.
Amen. Aza magnano mo hitanao ananjy mo. Anao fo mahita anazy. Dia magnanova hitanao ananjy. Anao fo mahita anazy. Dia zany izy zany. Mahatonga problema maro tsy mivaha, tsy mahatoky izy ny amin'izay ny fanekeny tao anatin'Andriamanitra. Nangataka ny zavatra io tsisy raha tsy nikoragny. Za Jesosy ko miroborobo ny asako. Raha mba tahinao aho, izaho sy ny ankonako dia anompa Jehovah. Nefa vadiny anao tsy mivavaka. Ary tsy tao aminy. Zaho tompo, andro raiky iveregna ny ramosena handragnonay ato. Izaho sy ny taranako manontolo anompa Jehovah. Fa io tsy mandeha mpiangola. Regninao zany agnisan'ny mahatonga izy io rehefa. Misy olo mbola tagnaty kibo fa nametrany neny lavatagna. Fa ndesigny tamin'ny tobony neny Beravelonjanahary nasinigny fa ity zazy ity dia ompiandry. Izy koa fa neny naventy izy nananam-bola nanokatra barany. Andeha hoaiza amin'ny lalambe magnano. Hafa ny rano fanekena, hafa raha nano. Tsy possible. Tahin'Andriamanitra anao e. Mangatà zany amin'Andriamanitra mba omeny anao ny fahasoavana ny kataovanao ny tenin'Andriamanitra. Sarotra be ny ahitanao ny fiasan'Andriamanitra raha tsy manao ny sitrapony anao. Sarotra. Lasa effortnao foana mandeha. Lasa volanao foana mitotro. Lasa fanagnanao foana lany fa tsisy Andriamanitra magnampy anao. Tsy mahita ny fiasan'Andriamanitra anao raha tsy ataonao ny sitrapon'Andriamanitra. Tadrika Yesu zany teny zany fa hitondra soa anao zany. Alleluia. Ankatoavy revagna ny teniny. Lehibe lavitra noho ny fanompona sy vavaka ny fankatoavana. Lehibe lavitra. Lehibe lavitra noho ianao manompo. Lehibe lavitra noho ianao mivavaka ny fankatoavanao tenin'Andriamanitra. Ao ny tegna misy zava-miafinao. Tianao ve mba hiteny amin'ny fiainanao ny herin'ny faneken'Andriamanitra? Alleluia. Ndana fantaro ny sitrapon'Andriamanitra. Ndana ankatoavy aza magnamafy tsony. Atomboy amin'izay zavatra kely vitanao. Atomboy amin'izay zavatra kely anagnanao. Fa ho hitanao fa irehitra ary hiteny aminao ny fanekena izay fanteneniny taminao. Remarquez ngery lasanabava fa tamin'ny fotoana ianao io feno fankatoavana ny roborobo raha jiaby. Ary lavitra anao ny problema. Aminao feno fankatoavana. Fa rehefa nanomboka tsy nankatoa ianao nanomboka misy zavatra migodagna daholo. Raha jiaby ndray mipitopitro daholo. Raha tsy tokony nietsiky. Raha tsy tokony nandanimbola. Satria misy tsy fankatoavana. Ka mbola tianao Andriamanitra ataony mandreny zany teny zany ianao. Tonga vasaina iverina amin'ny fankatoavana. Alleluia. Amen. 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 Aza mankafy fahotana tsony. Fandana mankahala ota. Indray moa atsika rasinabavy mbola mankafy fahotana. Misy fiainana tsara lavitra no io anagnanao androany io ao amin'Andriamanitra. Zay fa nomanino anao fa miandry anao iova fotsiny Andriamanitra. Alleluia. Zay natonga ny Baiboly milaza fa raha nisy ny hoditra tonta ozy tsy mety asigna divay vaovao. Mila havozona aloha ny siny divay vaovao mila atao anaty siny hoditra vaovao. Enao le siny hoditra. Ka hoka mba ho siny hoditra vaovao enao. Raha tia hita fiainam-baovao mila miova, mila fiovana. Tsy possible misy tongotrinao maloto avy tany igny dia ampiakarinao ambony fandriagna mady. Tsy maintsy sasagna maloha igny zay vao makitraky. Amen. Ka Andriamanitra te hitondra anao amin'ny fiainam-baovao. Nefa anao nefa tsy miova. Tsy possible revagna nahitagna zavatra vaovao nefa tsy miova. Zany ane mahatonga ny le taona na taona vaovao ara raha ianao mihitsy ny tsy miova, tsisy raha iova amin'ny fiainanao. Azonao ve zany? 2020 toko tsy hafane, izy koa tianao tsy ho hafany miova. Zake eky tapataonga magnaraka koa tanao hita vokatra anao mitapataonga magnaraka miova. Zay ihany, tsisy akoatran'izay. Aza miandry raha efa manetety. Aza miandry accident. Aza miandry convocation police. Aza miandry problème any amin'ny tribunal. Fa deny zao anao mbola milamagna zao miova.
aza miandry fahafahagnasa hoe za zao fa tsy miasa ka hivavaka amizay dia sanao mbola miasa io mivavaha. Aza miandry problème agnaty tokantrano dia nareo mivady milamina ankatoavy zay nolazain'ny tompo taminao. Amen. Ny fiarahana amin'ny tompo aneriavagna fiainana e. Fa tsy hoe zavatra injehina na zavatra hoe tsy maintsy atao fa fiainana. Karaha ataonao miaigna io ohatran'izay le izy. Amen. Amen. Ary sikre anankiray voalohany a atoroko anao androany a ao anatin'izay fankatoavagna zay a aza mangalatra amin'Andriamanitra ianao. Aza magnino hoe aza mangalatra amin'Andriamanitra fa omeo azy zay tokony ho anazy. Atsika zany rehefa mba nomeny tompo talenta tsara ndana omeo an'Andriamanitra ny talenta tsara anao fa zangalarinao ho anao. Tsy ny amintsika manana fanomezam-pahasoavana fa tsy hoentsika manompo ny tompo fa hoentsika manao zavatra hafa nangalarinao zany le zavatra n'Andriamanitra lasa nitadiavanao businessinao manokana. Azonao ve zany? Baitrereto hoe za zany zao a nomeny tompo fahalalana, nomeny tompo zavatra isan-karazany fa zay olo tonga aminao nitakiko vola dao. Consultation 500 000, délivrance 350 fanapahana ozina 1 million. Angalatra tamin'Andriamanitra zay. Azonao ve zany? Ao amin'ny oabolana fahatelo andininy fahasivy. Oabolana 3:9. Amin'ny anaran'i Jesosy, Proverbe 3:9. Hoy eto hoe mankalaza an Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra. Mankalaza an Jehova amin'ny fanananao. Zany hoe zay zavatra mba hanananao io ndana mba hankalazao Andriamanitra. Misy fotoana anao tahina be arabola ary mitsodrano mbola ho tahina lavitra azy. Fa mba mankalaza an'Andriamanitra amin'izany ve ianao? Sandesinao ampifalianao ny tegnanao fotsiny. Sandesinao anaovagna zay mampetipety ny fiainanareo mianakavy fotsiny. Ho zay mankalaza an Jehova amin'ny fanananao. Tahiny tompo anenao. Ny anary lasa nabavy ny zavatra rehetra anagnako hoentiko manompo ny tompo. Ny vady aman-janako hoentiko manompo ny tompo. Omeny tompo vola za hoentiko manompo ny tompo. Omeny tompo fiara sy zavatra marobe za hoentiko manompo ny tompo. Tsisy zavatra mahafaty antoka anary, tsisy zavatra mampatahitra na hoe alaigna aketo niany sa alaigna aketo maregny satria fantako zay nataoko. Fa ianao mihainao na mba aiza ho aiza. Fa nandraitsika mamitaka an'Andriamanitra. Tonga eto anao voatsodrano. Tonga eto zao mahazo faminaniana, mahazo fampaherezana dia mandeha be ny fiainanao. Tahina anao, tsy tia lalana eto mihitsy ianao. Fa zay tianao atao foana ny ataonao. Mangalatra amin'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga problème amin'ny fiainanao. Zany mahatonga anao sahirana. Alléluia. Tadio tsara fa ny fahalebiazanao dia faharitan'Andriamanitra amin'ny zavatra azonao omena. Tadio zany. Faharitan'Andriamanitra amin'ny zavatra azonao omena. Arak'ilay niresako. Na piso aza ny piso fa manana ny kapasité na piso izy. Misy ny olona manome kely ny antony dia satria kely koa miditra aminazy. Fa misy olona magnome be nefa tsy arakaraka ny tokony nomeny. Ohatra zao misy olona anankiray, enoy tsara ty. Misy olona anankiroa moa fa tsy anankiray. Anankiray nomeny tompo vola 5 millions, laza hoe amen. Fa araiky nomeny tompo vola 500 millions. Dia avy le nomeny tompo 500 millions. Fa andeha hagnano am-pahafolo-karena 2 millions. Fa avy ndraiky raiky ty nomeny tompo 5 millions. Fa andeha hagnano am-pahafolo-karena 500 000. Aiza bebe? Le 2 millions bebe. Fa raha agnatrehana irina nome 500 000 rino ankasitrahany. Satria nahatoky izy tamin'izay nomeny. Fa misy anirevagna olona mody asiany soratra hoe ampahafolo-karena. Ozy ny anjely maganiny hoe fankilifahagn'olo. Azova zany. Mahita ananjy karaha mipapofoka iny zany ianao dia toa ohatrany mba nanao mody asivany soratra mihitsy ambadika hoe kalo.
ozy hoe kalo girity ozy azonao le zay mangalatra amin'Andriamanitra. Misy olo zany ohatran'izany. Aleo aby relasana bavy ianao nagnano ampafolo-karena ariary zato satria nomeny 5 000. Azonareo ve zany? Toy zay ianao nomeny 5 millions nagnome 100 000. Nandainga anao, aleo tsy magnano. Ary io na ho tianao na tsy tianao, voalazan'ny Baiboly zany. Fa ho atero anaty ao trano Jehova izy, ao trano firaketako izy ny ampafolony amin'izay nitahinanareo. Inona ny antony izy? Mba horarako izy ny valalam-pandany. Lasa misy garda zany ny fanagnanao. Misy fiarovana. Ary io zany tsy hoe anaova amin'ny tany misy anao agny dia ohatra hoe manana trano folo dia terina tiny anankiray. Tsy zany ane le izy. Fa tsika zao ohatra hoe mihaona salamo zao tsika. Voandroany zao ohatra tsika nihaona. Mivavaka ho anao zao zakevakeo. Tsy ampoipoizinao fa amin'ny tany nandehananao agny lasa nitahin'Andriamanitra be anao. Dia amin'izay mba nitahin'Andriamanitra anao zay faly ny fonao raha olo mifankatoavana anao za raha ndeha hitady an'ny pasteur, za ndeha hitady any fiangonana igny herigna agny za mba hagnatitra ampafolony amin'izay nitahiny tompo ana. Karaha zay izy. Fa tsy hoe adidy be hoe zaka zay ko manana chemise folle dia aterika aminareo araiky aza atao aminahy tsy agny le izy. Fa tegna regninao mihitsy zany hatramin'ny arahanao tamin'io hiraka io, tamin'io fiangonana io, nisy zavatra nievolie teo amin'ny fiainanao. Nisy zavatra nitombo tamin'ny fidiram-bola, nandresy be ny aktivité nataonao. Dia tonga sainanao, mba rariny sitsiny kosa za mba andeha hiverina amin'ny fiangonana io, mba hanao an'ity, hanao an'ity. Fa misy olona na dia nahazo fitahina tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, na dia voatsodrany tao agnatina fiangonana, fa mody fanina ny amin'izay zavatra tokony ataony amin'ny fiangonana. Dia zay le teneniko eto hoe mangalatra amin'Andriamanitra. Betsaka nefa riavana ohatran'izany. Omeny tombo fitahina izy fa io tsy mba manao mpafolo-karena zany io. Aleny zany na megna 4 000. Nefa za tsara nahita 4 000 mba nitsodrananao zay. Za tsara nahita 4 000 nagnano délivrance anao satria nisy devoly anao. Za tsara nahita anao rehefa agnatina problème na nararaka nagnanjo 4 000 tamin'ny soprety. Matetika dia mpanompon'Andriamanitra ny atongotsika. Izy regny nefa rehefa tsisy raha ataony raha tsy mivavaka ho anao fô. Vao misy problème anao tsy jamais izy teny hoe za tsy vavaka anao niany, magnino zao tsy namenao 10 000. Tsy mahazo manao an'izany. Fa zay rehetra misy problème tsy maintsy vavahana, ampaherezy. Ary tegna tolomina mbavaka. Jereo fa presque mandresy daholo jiaby. Rarany sitsiny ianao. Raha ataon'Andriamanitra mangalatra amin'ny fotoana tsy ataonao ny adidinao. Tainy Jesosy anenao. Dia teboka anankiray faharoa raha te hiala agnaty problème, meteza ianao ho mpamafy amin'ny fotoanany. Amin'ny fotoanany. Anao zao raha mbola mangahazo, ilay raika zao tsy manjary mbola mangahazo. Mangatsiaka. Tainy Jesosy ianao. Mamafy amin'ny fotoanany. Anontaniany mpamboly vary fa misy fotoana fambolena vary, fa tsy hoe rehefa manana akotra ianao dia paritaka. Za zao mba misy papanao fotoana tena mety amafazanao atsika magnamboatra fiangonana. Tonga dia milentika koa boky izy. Ary mazava be aniry izy teteka lasa trano etazy maventy be. Meteza ho mpamafy amin'ny fotoanany. Misy amintsika rehefa ny zavatra tokony hafafintsika ka ditsika amin'ny banky any. Tsy zay moka dada fa nenay mako viremagna. Hitanao fo viremagna tsara hitanito. Tsy magnano dima hono izy fa virema. Zany mbo tsy angeny, virema. Nenay mako tonga dia direct sakagny amin'ny banky agny. Dia dabe manao zavatra salama zany, mamafaza amin'ny fotoanany. Rehefa zavatra hitanao, fa tokony omena ny tompo amin'igny fotoana igny izy omeo. Fazakajinao fa mikajy raha tsy ninao anao nangalatra. Ary matoa izy io ataon'ny tompo tonga aminao eo misy valim-bavak'olo any quelque part. Zavatra anankiray possible angery lasana bavy, za ty mety mivavaka amin'ny efitrano misy anahy agny. Jesosy mba tahio manokana fa misy zavatra ilagna vola 50 millions amin'ny herinandro. Dia ianao tamin'ny tany misy anao tagny voata 500 millions. Fa ndesina raha tsy antotry ny sasany no haniny jiaby. Ole dia mba hijery hoe ary izay mety misy olona mila n'izy ty. Nakajiny, nataony amin'ny banky, nagnasany olo aby nagnatitra ananjy sabeko voakitikitika eo. Azonareo ve zany? Ohatran'izany izy io.
Indraindray misy valim-bavakolo akepoko nao, dia ho gaga avy anao raha tsy alana problème. Ohatran'izay le zavatra. Mety misy sorena amin'izany lesona zany fa marina zany. Koa sorena anao zay magnano amen. Efa zay le izy. Ny zavatra rehetra ty ambany masoandro sy ny Baiboly dia samy amin'ny fotoanany. Alleluia. Fantaro zany ny fotoana tokony hamafazanao sy ny toerana tokony hamafazanao. Oviana ianao ny tokony hamafy. Oviana ianao ny tokony hisaotra an'Andriamanitra. Oviana ianao ny tokony hanao dimy. Tahiny tompony ianao. Alleluia. Alleluia. Ary rehefa mamafya dia mba ataovy zavatra tsara fafy. Ataovy zavatra tsara fafy. Tsy possible rehefa nanao andeha mafika hamongo ndraika fafinao ankoraka. Mila hitan'olo foana hitanareo mamboly vary nefa hamongo. Mila hitan'olo foana nampariparika raha. Fa zay olo mamafy hamongo tompoko. Tahiny tompony. Zavatra efa nisy anio zany tamin'ny fampanjaka taloha tagny hony. Efa fantapantany mpanjaka zay hony ho avy ny Silon. Dia niteny hony izy tamin'ny vahoaka ndesiny hoe samy magnatitra vary akotra amin'ny gony. Eraka zay vitany dia asivo agnaranareo amin'ilay gony. Tao moa zany mankatody nagnatitra. Dia nasino agnarana zareo tamin'ny gony. Ataovy mazava tsara koa zay agnaranareo e. Dia ia. Fa le mpanjaka zany tsy nagnazava ino moa anton'izy ity. Fa nisy an'le efa zatra magnano kilavaka andavanandro, hamongo natiriny. Angafongafom-bary regny, feno maro n'izy kezegny ivony e. 50 sarety natiriny. Dia nataovany agnarany. Avy amin'izay le fahasilogno avy teo, nagnano annonce mpanjaka. Amin'izao fotoan'izao ry vahoaka ozy, samy malaka le zavatra nateriny araka ny agnarany avy. Inona le nirangah io? Hamongo. Ary zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafiny ny olona no tsy maintsy jinjay. Kasa mbo ino raha jinjainao hitanito? Misy sasanao magnano sary mamafy, magnano sary magnano dimy fa tsy dimy mabizy atao. Megnatra foana sao dia hitan'olo ary izy tsara magnano dimy. Izy karaha tsara magnano megnatra no zay agnamaso dia mo tonga mandatsika ily aho. Tahiny tompo ianao. Farany manome zampifaliana. Izy koa fagnome raha aoka mba amin'ny fo falifaly. Ny zavatra omenao amin'ny fo falifaly tsy maintsy maniry ho anao, tsy maintsy sangorinao. Zany no mahatonga an'iregny olo mamboly raha regny tsy mamoa regny. Vignitra izy namboly anany. Izy koa avy ny famalona azy mba mambolimboly raha io e. Olo mavinitra ry mahay raha e. Ohatranao zao avy ny ankany tamin'ny vadinao ka mboly letsi. Anjary lahiny letsi. Tsy mama gaga anao, i vao pazy to karaha tsy mety mama. Vignitra anao nampitsivoka ananjy ty. Everinao se fa raha mandehandeha ho azy regny misy dikany daholo. Dia zay mahatonga amin'ny Baiboly mampirisika mba hamafaza antsika ampifaliana. Tsy ampy zany raha manome fotsiny ianao fa asio fifaliana miaraka amin'azy. Tahiny tompo manokana ianao. Ao amin'ny 2 Korintianina 9:7. 2 Korintianina 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, 2 Korintiens 9:7. Ozy hoe aoka ny olona rehetra samby anao araka zay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faniriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Mpanome amin'ny inona ozy e? Mpanome amin'ny fifaliana. Le fifaliana teneny eto amin'ny teny grika dia hoe hilarios. Midika le hoe hilarios dia mitokakaka. Matolo araiky zay mitokakaka dia magnino izy zay? Faly zay. Nanao mijery anazy ary tonga dia mba faly eky izy iny niany satria na ino nitokakaka. Zay le hoe manome amin'ny fifaliana, hilarios. Amen. Ninina zavatra omenao na aminiza io na aminiza ny ndana ataovy amin'ny fifaliana. Alléluia. Secret zany ty atoroko anao ty ndana mankatò fa ho hitanao ny vokany.
Alleluia. Jerevitsika tsara fa ny fomba nentiny Isaka nandresena ny famainana tao amin'ny fiainany tao Gerara dia famafazana. Ary Isaka ozy nahamavy tamin'izany tany zany. Te hiala amin'ny fahorianao ve ianao? Ndana dinio tsara zay nilazain'ny Tompo taminao androany fa hita vokatsoa ianao. Tsy tokony atsika tozona mihitsy revagna zany hoe taraiky amina fankatoavana zany. Tsika tena mahazo fampianarana, mahazo lesony. Fa indraindray tsika misy ampahany ataotsika fa misy ampahany tsy ataotsika. Miova ianao manomboka androany. Ndao hitsangantsika hivavaka. Dia manomboka miteny amin'ny Tompo indray hoe Tompo ahoroko indray ny fanekeko manomboka androany. Manomboka androany iza Jesosy hiverina ny amin'ny zavatra izay fanekeko teo anatrehanao. Manomboka androany iza Jesosy atoky amizay mba efa nifanekeko aminao. Misaotra anao zay Tompo. Mankasitraka anao zay. Miteny anao zay. Mitsaoka anao zay. Manomboka androany Tompo hiverina aminao zay. Tiako mba samby hivavaka amin'Andriamanitra, mba tavoren'i Jesosy ny feonao androany hiteny hoe manomboka androany Jesosy hiditra amin'izany fanekenao zany ary vonona hoe za natanteraka ny anjarako. Mba sokafo ny vavanao dia mitenena aminy. Mitsaoka anao zay Tompo. Mankalaza anao zay. Jesosy mihony tsirairay avy ny fahasoavana ahafahany mankatò. Misaotra Jesosy. Mankasitraka anao zay. Mitera ny anaranao azy. Tompo enao izany miantsona va eno ny vavaka mitala. Tiako raha mba apetraka amin'ny fonao ny tananao dia avereny zao vavaka zao hoe raio manatona anao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mifona ny amin'ny tsy fahatanterahako rehetra, ny amin'ny tsy fahatokiko, ny amin'ny fisainako, ny amin'ny zavatra nataoko ka nampalahelo anao. Mifona Jesosy. Aza isaina hoeloko zany, aza hosaina fadisoko zany ho mamindraha fo amiko Tompo. Tompo enao izany miantsoana va eno ny vavaka mitala. Apetrao amin'ny lohanao indray ny tananao dia teneny hoe raio amin'ny anaran'i Jesosy ny ninona ozona nanaraka teo amin'ny fiainany vokatry ny tsy fankatoavana oka ho tapaka zany. Ny ozon'ny fantsana tapaka zany. Ny ozon'ny fitsangatsangana tapaka zany. Ny ozon'ny aretina tapaka zany. Ny ozon'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tapaka zany. Amin'ny anaran'i Jesosy miala ny tsy fahombiazana rehetra. Manonona kosa fitahian'Andriamanitra, fahitam-pody, fiovampiainana, fandresena, tsy azony devoly angalarina intsony zay rehetra ananako, zay rehetra voatendry ho ahy dia lovako zany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo enao izany miantsona va eno ny vavaka mitala. Sanato ambony tanao dia teneny hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny fananako rehetra, ny fianakaviako, ny ara-panahiko mandresy ary arovan'Andriamanitra tahina mandrakizay tsy azon'ny fahavaloko tiana. Ny fiadiana rehetra zay nikasaina melezana tsy ambiny ny lela rehetra zay mifandahatra amiko dia ho resena lahatra satria izany no lovako avy amin'ny Jehova amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo kosa senao mba hivavaka manokana ny fanamboarantsika ny tranon'Andriamanitra, mba tena ho hisy afon'Andriamanitra ny didina ny toerana io, tsy azon'ny fahavaloko tiana
ary tena ho vita soamantsara ny fanamboarana ny trano. Antsoy mihitsy mba hamatsy Andriamanitra raha nomentsika fahasoavana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivavaka mba ho arovanao ny toerana izay misy ny mega eglizy. Tsy hanagnany fahavalo programa ratsy, tsy azony fahavalo kitiana, nizaniza mikasa andrava, nizaniza mikasa anozongozona ny toerana io, dia ka voazongozona sy ho rava, tsy misy atakandro ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy, manonon'Andriamanitra, afon'Andriamanitra, fiarovana mahery vaika, ary ao ka ho hisy loza anjoany zay rehetra tadikidikitika ny tranon'Andriamanitra io. Fa ny osotry ny fanamasina kosa anampy anay, anohana anay amin'ny famatsiana, amin'ny fananganana, amin'ny fanamboarana. Amin'ny anaran'i Jesosy, manonona famatsiana mahagaga, fa hitampotoy avy amin'ny Jehova miasa ao anatin'ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra. Saotra anao zay Tompo, mankalaza ny anarana. Mino anao zay Jesosy. Tompo enoza antswana maeno mivavaka mitala. Mitsodrano ny fiainanao ho afaka ao anatin'ny fahasahiranana rehetra ny ianao, ho arovan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ny ianao. Ny tanamaherin'Andriamanitra nampy ianao amin'izay rehetra ataonao. Ka ho iaho hoe mahomby aza mandrakizay, aoka hisandratra ianao, aoka ho tanteraka ny fanirinao, ary Jehovahandriamanitra matsy ianao amin'ny lafiny rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen. Mahazo toerana renao. Alleluia. Minao fa voatany fiainanao, mandresy ianao, fanamasina nampy ianao. Zay ny azontsika natao teto androany, azadino manohana na ara-bavaka, na ara-bola, na ara-materialy ny amin'ny fanamboarantsika ny tranon'Andriamanitra. Milanao Jesosy amin'izao fotoana zao, fotoana tokony hamafazanao zao. Amen. Loatsika hanatanteraka fanantitra